Eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia lehilahy 20 taona nisandoka ho mpitandro filaminana no saron'ny polisy tetsy amin'ny poste de police Ampefiloha alarobia 17 aogositra lasa teo. Tratra teny amin'ny basy iray sy karatra professionaly maha polisy sandoka. Lehilahy iray 20 taona monina eny Tomadiniky nisandoka ho mpitandro ny filaminana no saron'ny polisy avetsy Ampefiloha ny alarobia hariva tokony tamin'ny fito teo. Teo amin'ny areny bus ny Kinaps teo ampanaovana ny asa ratsy no tratra ity tovolahy ity. Fanomezam-baovao avy amin'ny tsara sitrapo no ny andohan'ny fanaran-dia nataon'ny polisy azy. Voalaza fa manana basy sy manana karatra polisy izy izay tratra teny aminy nandritra ny fisavahana azy ny alina io. Ireo fitaovana ireo no entiny manao ny asa fisolokiana amin'ireo mpivarotra toaka gasy sy rongony entiny hakana volony. Eo ihany koa ny fanararaotana nataony amin'ireo mpitatitra fiarakaretsaka sy taxi be rehefa mandeha amin'ireny ny tenany ka tsy mandoa saran-dalana fa mampiseho ny karatra maha polisy azy. Nandritra ny fisavana ny tranony dia nahitana sabatra sy fonosana rongony ihany koa ny trano fonena ny teny Tomadiniky. Araka ny loharanom-baovao dia mpikambana amin'ireo mpanao fandrobana sy fanafena ihany koa ity lehilahy ity ary malaza ho mpahay ady. Tamin'ny alina isamborana azy io rehefa nosavain'ny polisy izy dia nanao jeriatrika izay fihetsika ataon'ireo mpitandro filaminana manoloana ny mpiara-miasa aminy sy ny lehibeny ary nilaza ho polisy sy nampiseho basy. Manentana ny vahoaka mba ho mailo ny polisy pirenena amin'ny mety fisiana tranga tahaka izao.